Olona misy 10 ahitana zandary sy mpiasa-panjakana ary olon-tsotra no voasambotra noho ny resaka alatr'olona variry sy alatra masonjazavarira. Ny mpiambina ny filohan'ny fanavoazana no nahatratra ireo olon-dratsy ireo. Nisy ny fidinan'ny fotony nataon'izy ireo tany Iosy sy distrikan'i Betroka, toerana izay nahitana ilay tranga fangalarana zazavarira. Araka ny angom-baovao izay voaray mahakasika ny alatra varira dia nahazo iraka manokana avy amin'ny filoham-pirenena izahay amin'ny mampiambina manokana azy dia nandeha nidina tany amin'ny nidinay fotony tany amin'ny distrikan'i Iosy sy distrikan'i Betroka nanao ny fanadihadiana. Rehefa tonga tany an-toerana izahay dia nanantona ireo mpitandro filaminana namana, ny tafika, ny zandary ary ny polisy izay tarihan'ny chef district sy ny procureur any an-toerana. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia tratra ireo olona nanao ny fangalarana varira sy namono ny rain'ilay zazavarina tany amin'ny faritra izay nakany zareo azy. Ary tratra ihany koa ireo andian'olona izay nikasa hanao fivarotana an'io zazavarira io. Amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fanadihadiana satria araka ny angom-baovao dia mbola misy olona mitana varira anankiroa izay mbola anaovana famotorana araka ny baiko manaraka. Noho izany dia noentina niakatra eto Antananarivo ireo 10 lahy tratra mahakasika ity afera varira ity ary ho atao fanadihadiana ary mbola mitohy ny famotorana. Tato amin'ity trano ity no notazomin'ireo olon-dratsy ilay zazavarira ary efa novonon'izy ireo dia nalevina mariana fa efa tsy nisy maso intsony ilay zazavarira. Tato zany nanafenanareo an'ilay zaza. Tato nitazomanareo an'ilay zaza. Hazavao tsara aloha. Leva, hazavao. Tato nasieo pekaty tato nipezanany zaza. Firy herinandro, firy andro nitanareo ilay zaza teto. Tokony ho ray vola. Ray vola nitazomareo ilay zaza teto. Dia taheriky maty tato avao. Tato izy maty. Nefa atao koa misy olo. Misy olo ato. Dia tsy hay le olo ato avy nefa. Hain'le olo ato misy ny fisiany eo ato zany fa le rangahy igny ato zany fianakavian'ny rangahy igny aby io hoe complice daholo ato to sambo. Taona firy zany dia volana iny? tokony ho rahay baka tsy magna manombo agny tokotoko talohany 26 fa eto 26 zao. 26 zao. Vao tseletsely zany. Complice koa le ato fa tokony alaina. Anao moa zavatra fantany dia tsy miteny izy. Ayeto naty be areo e. Ire? Ha? Nihary reo teto fa nisy ajaja nangalarany kanefa nareo tsy niantso polisy, tsy niantso gendarme, tsy niantso miaramila tsy zay? Gn'amignagny fa io misy eto tsy nizy sady managny lakoronao iaiko Fa nihay o nefa atao hoe misy ajaja nangalarany. raha zao Chef mba misy zay natao secret confidentiel da mba bisibisika aminay nareo hoe zao chef nefa za nalana Oeto. filaminana eto. Oeto. Tonga dia mandeha mitsangana. Atsangana ny ajaja. Roa telo. Aneva fa miaraka aminay nareo teto. Tsy mitsoka. Tsy tany filan miaro anareo eto nefa misy zavatra tsy milamina tsy mba naly anay nareo. Farafarasa. Tamin'ny fomba apitaka no nisamborana anireto olon-dratsy ireto. Onambarany mpiambina ny filohan'ny fanavoazana ary izy ireo avy eo no nanonona anireo namany. Mbola nahitana vao masony olona varira moa tany amin'ireto olon-dratsy ireto. Izy telo ny antso agnahy avao ty misy tagnatao Wa maso taia io, nalao taia. fa tsy vory nangalako ny tena mahanao Zay tsy lany iso ny teny. hoe ty misy entana lao any dia nalako fotsiny fa tsy Nalao taia. baka tsy vory tsy fantako ny Atsivoria. Sokafo. Ino io? zaho tsy mahay fa entana pangalana izy ty chef dia nalako amizay misy entana lao aty leso any Aia sokafo. dia zaho nanday fotsiny satria mpagnatery Ino io? Maso. Masonia.
masona varira. Ty zany le fahasanambizegna anay am'le zazavarira. Tambio moa nandevegnareo azy teo. Le daty tsy tadidiko fa tokony ray volana lasaka izay, mety ray vola amin'ny lahady ho avy. Tandroy Teo any nandevonanareo any masony. Alefa le asa. Tsika mahita zao manoka mamany regny. Raha tsika mahita fa tsy ohatrony masonday zaza. Soinay ndray no chef donné amizay. Satria chef ihany samby io zany nampitambatsy anay roa zany da nasoiko de niresaky tsara zany chef donné. Zao izy mahita patron izy fa neta izy problème fa patron izy problème. Otrino ny prix. Efa zato ho izy. Zao Efa zato zany otrina le efajato. Efajato zany 2 milliards zay. 2 milliards. 2 milliards. Zay zany tony azy. Tra so fa mazantany betroka anakay otako anazy zao mananama ambany voisy. De niresaky ma zao amin'ny ty bandy managara rety azy ty. Rety azy io mipetraka ao betroka. Rety azy io zany ambany voisy betroka io. Izy zany miaso azo fa hoe fandala izy izy handeha betroka io miaso teo. De niresaky amin'ny rety azy amizay misy zay zoko be ho izy. Rasy fitadiavanay na aveo tena marina. Tena marina io otako azy amizay. De lasa amizay rety azy zany hoe ianao zany ninday le afatra an'le gendarme niteny tamin'ny rety azy ohatrany hoe mitady varira. Mitady varira. De avy eo amizay rety azy nitady elema amizay rety azy. De nandalo taminahy amizay miaso ahy amizay. Hoe akory zay zoko be patron fa yahay ny mahita. Miason'ny chef donné amizay alefa so izy fa nieta fosiny izy problème asika ho izy. Nataon'ireo amizay le mission. Taiza zany nangalany zareo an'io zaza io. Andriry firesafandreo anazy fa toereo sy haiko. Andriry ihany ko izy. Araka ny fanazavana dia mbola misy olona mitana olona varira roa anaovana fikarohana amin'izao. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no nitahotra. Raha hiditra amin'ny raharaha-pirenena amin'izay tsika mbola mitoy ilay raharaha alatra famonoana, fangalarana, fanafenana ary famonoana olona manana toe-tena varira iverenana kely. Ny fandresahana teto tamin'ny omaly any olona 520 zany no voasambotra tamin'izy io dia mitoy ihany ny fanadihadiana rehefa niteny ny mpanao fanadihadiana fa tsy hoe mijanona eo akory iny raharaha iny. Misy toerana voatondro fa hoe mbola misy olona varira roa voatazona dia mbola mandeha zany aloha ny fikarohana amin'izao fotoana izao sy ny famantarana ny amin'ny tena hoe amin'ny ambang vangony mihitsy hoe fa inona marina ny tena ao ambadika ity toetra raha ity iza ireo tompon'andraikitra mivantana amin'izany satria raha nijery ny sary aloha zany navoaka ny mpitandron'ny filaminana dia irakiraka le olona voasambotra reto 520 reto le hoe entina makaty ary ny trano rehefa maty dia alevinatsy zay amin'ny akapobeany reto olona ny samborany reto misy ihany koa ny hoe olona nafantatra ny fiazonana n'ilay zaza nefa tsy nampandre ny zandary na ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny toerana misy azy dia voapaingotra niaraka tamin'ireo nandray anjara mivantana tamin'ilay raharaha ihany koa mifandraika amin'izay ihany somary ny sitona lakolosy ihany tamin'ny ty herinandro ty ry zareo avy eo amin'ny firaisamoan'ny pirenena hoe ahoana ny tokony atao fa lasa tena mirongatra be izay tsy izy ny fitsaram-bahoaka amin'izao fotoana izao le antony dia sady sosotra no tezitra ny olona amin'ny fitsokoreo tsy mataotody mamono olona maka olona ankeriny manao teny tsy voahevitra manao herisetra dia tsy mahatoky intsony ny vahoaka ny tena tsaroantsika angamba ny faraparany teo amin'ny 2 herinandro lasa zay dia le tranga tany mainty rano fa dia olona voaroroy onamono an'ilay vehivavy mpitazana cash point no samborina
notazonina tao amin'ny polisy de tsy nanaiky mihitsy moa ny vahoaka de navoaka le olona de maty ny fitsaram-bahoaka sady voadaroka ny voadotra velona. Iny ny tranga anankiray niparitaka be tamin'ny tambazotra ary nisy nahazo video mihitsy moa le izy de tsy nijanona teo izy io fa mbola mitoy de hoe lasa mitombo be le izy ka misy zavatra mila jerena tsara ao anatiny izay toetra raha iray izay fa anahirana any anatina fiaramonina ny zavatra tahaka ireny. Ny antsika zany eto aloha tsy mbola any amin'ny mihitsy ny hoe marina sa diso sa ahoana satria raha ny tokony ho izy de any anatina fitsarana no amatarana an'izay rehefa vita ny fanadihadiana ataon'ny polisy na ny zandary na ny polisy ny zandary de makany amin'ny fampanoavana de eo le fanapahan-kevitra hoe mahazo fahafahana vonjy-maika ve sa miditra ponja vonjy-maika de miandry ny datin'ny fitsarana mandeha fitsarana de mamoaka didy ka io moa zany no mila jerena kely satria ny tanteritsika tety no maly fa iverenana kely hoe voany amin'ny fanadinana idirana ompy tsara de efa misy endrika kolokolo miseho eo lay olana be eto amin'ity Madagasikara atsika ity ny ministry ny fitsarana mihitsy moa ny teny hoe voaporofo fa de nisy ny lazadina ny voaka. Ny lazadina mivoaka moa zany matombo voaka de misy ny mpamoaka de misy ny mandray misy ny vidy zany amin'io lazadina io de ny bianco no nanao an'ilay fanadihadiana averintsika kely ny resaka iny zany hoe kolokolo ny resaka eto. De nandeha moa ny resaka maro samihafa tao aorianan'iny de maro zany ireo olom-pirenena rehefa norenesina ny omaly tontolo iny ny hariva satria taka ny eto amin'ny Top Radio de misy onjam-peo rahavavy maromaro ihany koa manao an'ilay hoe talk show hoe misy olona afaka maneho hevitra eo de any amin'ilay tsy fahatokisana mihitsy ny resaka fitantanan-draram-panjakana tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitantanan-draram-panjakana hita hoe anisan'ny olana goavambe eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ka raha irosoana lay hoe fanatsarana sy fanavozana de zany zavatra anisan'ny dinihana be dinihana lalina de lalina satria itsika zany tonga de efa ohatry ny ary amin'ny ady hevitra malaza be no mifantoka hoe fa état unitaire sa état fédéral fa tokony tena jerena mihitsy ny ampirindra kokoa an'ilay fiainam-piarahamonina amin'izao fotoana izao fa io na tanan-dehibe na any ambanivolo manahirana kely foana ny mahare an'izany hoe tena malagasy mifamono zany. Itsika teto amin'ny Top Radio amin'ilay famantarana kely motivation fataony namana Thierry iny misy an'ilay hoe malagasy mifanampy de ny tranga nefa zao lasa malagasy mifamono malagasy mifanambaka malagasy mifampisoloky malagasy mifamitaka de misy zavatra tena mila jerena akaikely amin'iny ny fikaonan-doam-pirenena raha ny tokony ho izy tsy resaka politika fotsiny fa tena mahakasika mihitsy ny fiainan'ilay zay no mampa hoe fikaonan-doam-pirenena azy fiainan'ilay firenena amin'ny akapobeany ny sosialy ny toe-karena ny lafi ny fahasalamana ny lafi ny fanabeazana resantsika io hoe maninona ny lasa lamody eto amintsika hoe BEPC misy fide de sujet any amin'ny baka misy lazahadina miporitsaka any amin'ny fifaninanana hiditra-pitsara misy lazahadina miporitsaka lasa voataiza amin'izay le zanakitsika sy le zandritsika manahirana be ny mieritreritra an'le izy ny etsekilan'izay ny fitapitaka maro samihafa mandeha tseroa misy zavatra ray zao ohatra tena mahititsika eny amin'ireny karazana petadrindrina ireny le hoe mitady asa venao andeha ho any ananina venao aloha tsy tonontsika le firenena aloha de hoe tonga avy amin'izao de misy laharana de hoe misy lela vola ilaina ny mitady asa tompoko tsy andoavam-bola le olombelona raha vao mitady asa de ahoana moa izy no akana vola tsika zany vao mahita zavatra tahaka ireny de tokony mailomailo ary ny petadrindrina mipetaka de efa nisy fotoana mihitsy nanambara ny tompon'andraikitra hoe amin'ny alalan'ireny zahay de efa manainga fanadihadiana
hoe fa ino tony zavatra atao tony ary nisy ny olona efa voasambotra sy nalainam-bavany sy nampidirina ponja mikasika azy io de hoe any anatina fiarahamonina koa tsika mila mailo be amin'io toetra raray io a fa lasa ohatrany hoe le mifamitampitaka tena tsy mety zany a ao anatin'izay fiainana izay a fa misy zavatra tsy mety raha vao ohatra hoe ao anatina fiarahamonina no tsy mifampatoky ny olombelona. Zay zany no mila jerena tsara ao anatin'izay zavatra zay. Ao anatin'ny politika, iresaka politika kely amin'izay tsika satria iny moa no ao anatin'izay hoe fiainam-pirenena zay a tsy maintsy voaresaka foana ny politika hoe amin'izao zava-mitranga hafahafa reny tantaraintsika hatramin'izay reny a iza no mahita tombontsoa amin'ny resaka fanakorontanana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria hita mihitsy hoe misy endrika fanakorontanana zany hoe sy fampiororona rehefa hita hoe voafeny andrenivohitra de lasa niparitaka any amin'ny faritra indray le karazana orooro atao amin'ny olom-pirenena atao amin'ireo mpiray tanindrazana raha miresaka an'ireny misy lalatsaina karazany roa eo farafahakeliny mila jerena amin'ireny hoe eo mihitsy nylay hoe tsy tiana havita zavatra ilay fitondram-panjakana dia mandeha ny karazana kapa vavaranjo moa ny filazantsika azy mba entina anehoana hoe reo fa tsy mahavita na inona na inona tsy mahay mitatana miaro ny vahoaka sy mifananany tsy vitany sy ny sisa mandeha reny mety lalatsaina anankiray azo andiniana an'io raharaha io ihany koa ilay hoe misy olona tiana ho ananovina manokana ho soka taina manokana ao anatin'ilay izy de lasa misy zavatra mitranga etseroa ny vahaolana sika miresaka an'izay foana ma eto amin'ny top radio zany averimerina eto foana io ny vahaolana de tena mila rehefa manao asa de mila mampafantatra n'ilay firoson'ilay asa vita ny tompon'andraikitra zany mba tsy isian'ilay resaka onoono be any anatin'ny fiarahamonina isaky ny mihetsika io hoe anona hony aleo andeny serasera faran'ny aingana be resaka tety moa tamin'ny latsinaintsika somary efa nanatsitika kely an'iny hoe fanentanana amin'ny endriny rehetra tokony atao ny resaka amin'ny haino manjery taka itony amin'ny radio zany amin'ny fahitalavitra ny avoaka amin'ny gazety ny atao petadrindrina tsy mianatra moa zao ny ankizy fa any an-tsekoly ihany koa tena mila mafisina be ilay fanabeazana ny olom-pirenena ny resaka éducation civisme zany nenenivina fivoriam-pokon'olona tsy voatery hoe rehefa anapa-kevitra ihany vao mivory ny fokon'olona fa ao anatina zavatra mamay be tahaka izao de tokony misy an'ilay fanentanana enenivon'izany fokotany zany tahaka an'le nataon'ireo le mpiambina manokany filoha tany Betroka tamin'le resaka varira teo samy mety nahita an'iny amintsika nisy fanentanana kely nataon'izy ireo zany tamin'le mponina tany atoerana hoe mila mijery antsika fa afafy ty toetra raha ty aleo samy mailo zany ao anatin'ny zavatra atao fa tsara foana ny mailo sy ny maliny amin'ny fiainantsika amin'ny akapobeany fa tsy misy an'izany hoe zao na izao de tsy mety zany fa rehefa ifampiresahana zany a de mety ny zavatra anankiray tetenerana le tiana resahana tetika manahoana ny namana Brito ato mbola miomakohana be ny namana ato ao anatin'ny miaraba aloha manahoana ny toetrandro za hiara le toetrandro teo ay le resaka toetrandro salama vao tonga soa mangatsitsika any aty tanàna tenerana teo amin'le tenerana tsika teo no nijanona
toedra raha-pirenena amin'ny akapobeany politika, ekonomika, sosialy mahatsapa zany ny olona amin'izao Brito fa ohatrany misy rivotra amitsoka hafahafa de indrindra tonga amin'le teny frantsay hoe résistance au changement rehefa misy eny fa nao an-trano raha misy zavatra hoe misy hoe fahazarana ka rehefa hoe hiala na hanova an'le fahazarana na tsara io na inona sarosarotra kely tsy maintsy misy raha ohatrany zany narao koa zany de efa anina inona indray zao zany de lasa ohatrany hoe io zany fa aza hoe voajanahary amin'ny toetran'olombelona vely izy misy an'izay lafin'izay fa araha amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena izy de miampy kely an'le karkarbonetrana politika tsirotsirokanina zay le resaka eo anatin'le izy mpitandremana be fa io tsika zany te amerina foany to ry Brito sy ry Piano Jaina hoe mila miserasera tsara ny tompon'andraikitra de mampafantatra de amin'le fiteny amin'izao fotoana zao tsy midorororo mihitsy manao zavatra tsy midororo mila angana be io le fidorororona ndray eo ambony latabatra eo ambony latabatra zany miketriketrika be manofa amin'ny trangan-javatra zao misy aloha présence de l'état zany tena hoe mila tsapany vahoaka fa misy fanjakana eo de akaiky eo zany amin'ny lafiny rehetra io amin'ny lafiny rehetra io mahatsapa mahita miaina an'le izy ary manana vahaolana mpiasa an'izany satria raha ohatra mantsiny hoe eto amintsika mbola tsy tena kolotsaina loatra rehefa tena tandrifina ndraikitra mihoatra ny tena fahafahamanao an'le izy de misy le mametra-pialana hatreto aloha mbola tsy nisy tranga vitsy ny trangany zany teto Madagasikara amin'ireo tsy hoe olona mepahefana na amin'ny alalana fifidianana io na amin'ny hoe tendreny io vitsy le hoe tena nametra-pialana izy zany fa ohatrany tena tsy zakany le tsy zakany moa de hoe tratran'ny pression izy de tsy mety aminy misy resaka le hoe fandrahonana misy sasany hoe anao kosa aloha zany be casserole be anao ka anao ravanana de etsehana kely le bouton ary de aloha ary ialy de zany rehetrarehetra zany le misy fa vitsina ny misy an'izany ka zay le iverenana le hoe aminatin'le toe-javatra lalovana firenena ohatran'izao de ny olona mila mahatsapa mihitsy hoe misy fanjakana eto zay zany le izy de misy fahefa-panjakana ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra fa raha vao tsy zay de zay mahatonga an'io an'io zay mahatonga an'io tena le mahatonga an'io hoe tena aloha réglenay ity azafady ty anara hitako le sary sy le horonan-tsary enjana be ary avy eo le resantsika ity hoe ny tendry hitako tena ohatrany hoe sahirana mihitsy ry zareo amin'ny firaisamony pirenena nanao an'le antso hoe satria mety za mietratra ao an-tsaina zareo mety mietratra sao de antso atany hevitra antso any hevitra ary ty ataona ity satria le olona nyery Brito efa tena manahirana moa le miteny izy fa tena zay teny efa maimbo raha mihitsy le raha vokitikika zany le zava-misy eo an-tanàna de romodromotra be le olona manahirana zany zavatra zany isika hiatrika fotoana andoha firenena hanomanana anao avy ny firenena ny ankizy mba mila miala sasatra avy eo hiditra hianatra mila misy zavatra mila jerena akaiky isika moa matoa manao an'ity famakafakana sy fandarana ity nge mifampiresaka eto ahoana zany no atao zay indrindra izy nefa io atao io de mengy amin'ny hevitra ny hevitra de tsy azo tsy amin'ny olombelona de le olombelona io de ny fotony zany manomboka ny fokon'olona io ny piraitanany io zany ery mahatonga le mba misy hoe dina bokon'olona de misy le hoe fifampifehezana zany dina hifampifehezana any amin'ny faritra sasana zay mbola misy rafitra ara-piarahamonina zay tena mbola manan-kery mbola misy rafim-piarahamonina hoe ny tangalamena sy ny ampanjaka ao aminy no mbola mahefa kokoa eno teny no ny rafitra ara-panjakana azy misy an'izany eto Madagasikara mbola misy an'izany eto Madagasikara de zany rehetrarehetra zany mifanampy zany no io resahana foana mila manangana firenena tsika le firenena moa zany de isika mianakavy de zay le izy hoe tena itsika miaraka miketrika miaraka mihevitra miajera zay mahasoa mandrafitra izao no hifampifehezana fa sarotra koa zany fiarahamonina tsisy fitsipika hifampifehezana zany manahirana be zany efa nilozana hatry ely zany hoe atao anatin'ny zengalaga zany raha ohatra zay manoratra SMS ato ry Brito hoe efa hita ve PDS ony
Etesy l'Antananarivo namana mpiasa ao amin'ny commune amin'le resaka ry mbola eny samy mikaroka amin'ny vaovao tsika tompoko. Mbola tsaroko tsara fa vaovao tena izy tamin'ny 7 aprily zany de tonga de olana be ny mpivarotra tery à Bioririka tery. Mbola tsy vita passation izy. 17 izy nommé les délégations spéciales ny président sy ny vice-président anankiroa 20 natao ny passation de entre 17 et 20 efa natao baptême tery. Teo akaiky tetezana Bioririka teo mbola tsarona tsara kisakisaka tena ampovoany arabe hatramin'le dabanjordira sy ny sisa de avy eo de nidina teno moa izany de hoanary zany mbola tsy tena vo tena hoe feno ny totsika hoe ny fahefana nge mbola tsy vita passation fa de efa nandrainay de zao ndray zany izy raha fa ho avy satria zany hoe tokony amty anio ity raha ohatra tsisy fivana ny hoe ho avy eto zany satria tsy teto toerana andritra fotoana lavalava tokoa aloha zany izy tsy fa hotely herinandro teo tena hafakely ndraiky aloha hafakely mihitsy iny de ohatrany hoe tany tsy haiko tany États-Unis tany ndeha ataontsika hoe tsy de nisy fandraisa loatra tamin'ny famaranana ny lalao baolina kitra efa mety antony manokana de ohatrany hoe mbola hitahita tany Canada tany hony de vao de nandalo tany Frantsa de eny zany rehetrarehetra andeha atao hoe hitondra zavatra ho an'ny commune izy zay ngamban'le izy eo izy mpiasa koa mety miandry azy mety hoe misy tatitra zany ma mety ho ataony hoe vokatry ny di tsy nahatetoerana voandalana zay mihitsy le izy de efa miandry azy eto koa moa zany ny mpiasa am'le assemblée générale mikasika an'le mombamomba ny trano fonenana de zany rehetrarehetra zany zany izy vao mipotra eo zany le izy olana kely amin'iny tena le hoe le any vondrom-bahoaka itsy ra-pahefana tsy voatery lay roa etsy rehefa nijerena lay teny mitana voakan'ny ministera fa de tena hoe raha fitiantsika be zany izy de miankina amin'ilay fahefana ara-bolan'ilay commune na faritra koa tafiditra ao anatiny 4 sy ray alina hatramin'ny roa etsy moa zany le fourchette nomeny le teny mita avy ao amin'ny ministera ka asa re hoe ho Antananarivo renivohitra mazaka an'io ho an'ny mpiasa tsirairay ve sa ahoana no atao efatra arivo fotsiny le mpiasa manao kazy kely tsotsotritsika am'zany efatra arivo ampitomboana roa etsy eno iry zany rono le machine calculer androno fa efa manao erreur fa lizy mato raha aloha indray mandingy ohatran'ren'le hoe mba vatsy amin'ny fety de mety ho zaka 700 tapitrisa ariary fa raha ohatra izy ka le hoe zakainao anatin'le hoe tafiditra natao charge fixe de zay aloha tsy maintsy mandeha tsara ny adisany izany loharahazay ry namana mpiara-miasa amin'ny commune urbaine 700 tapitrisa ariary zay le mikatsahana aloha zany isam-bolana le resaky ozy zareo tao anatin'le syndicat hoe io tompoka de hita rehefa tsara ny tatana inona le tsara ny tatana de hoe miditra zany ny etra ny aba moa zany milalan'ireo tsena fampanofanan'ireo atao toerana ny commune fampanofanan'ireny le ataontsika pavillon ireo ohatrohatran'izany zany de hoe rehefa miditra reny de tokony tsisy olana amin'ny commune Antananarivo renivohitra mihitsy ny fandoavana an'io ny tsena eto Antananarivo misy 20 isa misy ao zany hoe ny Anosy be Kadindratombo etsy Somana Tombo Isotry Bioririka isy tsy mitovy ny alehibe an'ireo tsenireo tsy mitovy ny alehibe fa zany hoe zay zany Amboamanarina hatrany Besarety zany rehetrarehetra zany Analamahitsy misy tsena daholo de 20 isa ireo de misy ndray zany le toerana ohatran'ny hoe zay maika de izy koa le etsy Anosy etsy ampitan'ny Sena etsy reny zany le ampanofaina le box zay zany mahatonga an'ireo mpiara-miasa ireo tsy manaiky manao kajiny io satria izy manisa zany de le mpivarotra moronarana ihany koa zao taloha tsisy teny manoloana ny fitsarana maro-pahatonga aty amin'iny statistique am'izao fa voazara tika isan'andro misy mitango tsisy taratasy kely fa avy de vola zany ko le izy zany mamea courage amin'ny PDS fa tsy mora zany hoe nisy taratasy nalefa tsiaroa hoe ahoana fa mba ahafahana mandamina an'izy io de hita asa raha misy vaovao mikasika an'izay amin'ny tian'io ty fa resaka Antananarivo iny mbola tsy ho lany ny resaka momba an'io fa de tara amitoy ozy izy nofy atsy hoe aloaloha arahana kely eto fiaraha-miasa vitsivitsy dao ary